Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra tonga so amin'izao fandaharana hanina saza izao. Androany dia nokasihan'ny tompo manokana ako hiresaka aminao momba ny fo maratra, momba ny fo maratra. Ary Andriamanitra manasitrana ny fo maratra ao anatin'ny atao hoe fanekena. Amen. Betsaka mantsy ny zavatra iainantsika. Eny na dia kristianina na mpanompon'Andriamanitra ary tsy afaka amin'izany hoe maratra ny fo. Jereva amin'ny Salamo 7:107 miteny toy izao hoe mahasitrana ny fo, torotoro izy ary mame ny feriny. Amen. Mahasitrana ny torotoro fo izy ary mame ny feriny. Misy mantsy ratra tsy hitantsika maso. Mety tsy misy raha, mety tsy misy hoe fery taty avelany, kanefa ny ao anatiny dia marary. Ary lasa toatra ny karazana fonja mihitsy ary eo amin'ny fiainana. Mety ho ratra avy amin'ny famadihana zany. Mety misy olona namadika anao, na avy any fandavana na tenin'andratra, na hoe fahadisom-panantenana, na fisarahana, na hoe fahaverezan'olona hoe tsy hitanao intsony maty ilay olona, na hoe olona natokisana nefa nandratra. Indraindray izy ilay olona nandratra antsika dia olona tena mety hoe akaikitsika mihitsy. Ary rehefa maratra ny fo dia mety hisy zavatra hiova ao anatintsika ao. Lasa tsy te hatoky olona intsontsika. Mety hoe lasa mora tezitra, mety hoe mora matahotra. Indraindray ary miverimberina ao an-tsaina foana ilay zavatra mitranga. Mety hiteny mihitsika hoe tsy teo akaiky olona intsony ahy, sao dia mbola maratra indray. Fa androany manana vaovao tsara ho anao androany. Ao anatin'ny fanekena amin'Andriamanitra dia tsy voatery hitondra ny ratranao mandritry ny androm-piainanao ianao. Amen. Tsy voatery ianao hitondra ny ratranao mandritry ny androm-piainanao ianao rehefa ao anatin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy vitany hoe mamela heloka, fa Andriamanitra ihany koa dia manasitrana ny fo. Amen. Voalohany, tsaroa fa rehefa mandao ary ny olona, Andriamanitra tsy mandao anao izany mihitsy. Hoy ny ao amin'ny Salamo 7:20. Fa na dia mafoy aza ny raiko sy ny reniko, Jehovah kosa handray ahy. Amen. Mety misy olona mampanantena anao hoe tena tsy handao anao kanefa mandeha izy. Mety misy sasany miteny hoe afaka matoky ahy ianao kanefa mamadika. Ny olombelona afaka miova hevitra, fa Andriamanitra kosa nilaza ao amin'ny Hébreu 13:5 Hébreu 13:5 hoe tsy handao anao mihitsy ary tsy hafoy anao akory. Amen. Izany no herin'ny fanekena miaraka amin'ilay rainao any an-danitra. Rehefa tsy matoky ny olona, mbola mahatoky Andriamanitra antsika eo. Rehefa tapaka ny fifandraisana sasany, tsy tapaka ny fanekena nataon'Andriamanitra taminao ao amin'ny Kristy. Amen. Noho izany aza vela hoe hamaritana ny lanjanao, ny fomba nitondran'olona anao. Ny fanekena amin'Andriamanitra no mamaritra ny ao sy mamaritra ny fiainanao. Faharoa, eto anatrehan'Andriamanitra ny ratra fa aza fenina. Misy olona maratra nefa miteny hoe tsy maninona ahy, kanefa ny ao anatiny dia mety feny fahatezerana sy alahelo. Tsy mila mody matanjaka tsika ao anatrehan'Andriamanitra. Jereo Davida, nandalo izy olona famadihana hoe olona namadika azy. Nandalo izy fandavana ary fanenjehana, kanefa tsy nafeniny tamin'Andriamanitra ny fihetsem-pony. Hoy izy eo amin'ny Salamo 2:9 ahidina ao anatrehany fonareo Andriamanitra ny fialofantsika. Amen.
azonao lazaina mihitsy ny rainao any an-danitra hoe dado tena nandratra azy ny zavatra izany, tsy azoko ny antony nanaovan'ilay olona n'izany tamiko fa te-hamela fa mbola marary aho. Amen. Tsaro fa rainao any an-danitra tsy matahotra ny ranomasonao, tsy matahotra ny fahaleminao izy. Te hiditra ao anatin'ilay toerana maratra izy mba hanasitranana anao. Amen. Tiako tenenina aminao zava-dehibe ty zavatra teneniko anao ty. Ny famelan-keloka no manapaka ny fahatoran'ny ratra. Ny ratra mantsy dia tahaka mamatotra anao, na te hiala aza ianao ohatra ny tsy afaka izany, fa teneniko anao fa ny famelan-keloka no manapaka ny fahatoran'ny ratra. Ity ny ray amin'ireo dingana tena hoe faran'izay sarotra indrindra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Mety hiteny ianao hoe fa iza ny nanao ratsy tamiko, nahoana n'izany tokony hamela. Ny famelan-keloka dia tsy midika hoe marina ny nataon'ilay olona na nataonao. Ny famelan-keloka ihany koa tsy midika hoe tsy nisy ilay ratra, tsy midika hoe tena mila miverina fifandraisana mampidozy ianao, tsia. Fa ny famelan-keloka dia midika hoe tsy avelako ifeny fiainako mandrakizay izay nataonao tamiko. Amen. Hoy Jesosy, Marka 12:25. Ary raha nitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamindrafo azy. Amen. Raha tsy mamela hoe tsy mamela ilay olona nandratra tsika dia mbola mitondra pahany any amin'ny fotsika any. Fa rehefa mamelo tsika dia averintsika am-pelatanan'Andriamanitra ilay raharaha. Mitentsika hoe Tompo, anao ny fitsarana, za kosa hisafidy ny ho afaka. Amen. Misafidy tsy ny ady rehetra no adiko, fa rehefa tsy zakako Tompo dia omeko anao. Amen. Misy zavatra anankiray zava-dehibe ity amin'ny fiainanao. Aza vela hivadika ny anao ny atao hoe ratra-po. Mety nandratra anao ny olona anankiray, fa tsy misidika izany hoe olona voatery hiaina maharatra mandrakizay ianao. Mety ao ny lavina ianao, fa tsy midika hoe tsy misy vidina ianao. Mety nandaonao ny olona anankiray, fa tsy midika mihitsy hoe nandaonao Andriamanitra. Tadio ny fanekena amin'ny Isaia 7:7. Aza matahotra fa efa nanavitra anao efa niantso anao tamin'ny anaranao ay ianao izy Jehovah tompony maro. Amen. Ny ratra-po milaza anao hoe tsy misy tianao, fa ny fanekena milaza aminao hoe an Jehovah ianao. Amen. Ny ratra-po mety milaza hoe tsy afaka hatokontsony ianao, fa Andriamanitra milaza aminao hoe matoky aho izy Andriamanitra. Ny ratra mety milaza aminao hoe tapitra ianao vitatra eo, fa Andriamanitra milaza aminao hoe mbola manana drafitra ho anao izy, mbola manana hevitra hiveriny anao izy, dia hevitra hitondra fiadanana ary hevitra hitondra fahasoavana sy fanantenana ny aminao avy. Amen. Inona ny tokony ataonao? Avelao fotsiny Andriamanitra hanome anao fo vaovao e. Alleluia. Hoy Andriamanitra amin'ny Ezekiel 3:20. Ezekiel 36:26. Omeko fo vaovao ianareo ary asiako fanahy vaovao ao anatinareo, esoriko ny nofinareo fo vato ary omeko fo nofy ianareo. Amen. Indray rehefa maratra tsika dia manao rindrina manodidina ny fotsika. Mitentsika hoe tsisy olona hiditra tsony ato amin'ity foko ity, dia mihevitra tsika fa fierovana izany. Kanefa ny teneniko anao, rehefa miditra teraka ny fo dia tsy ny fanantenana ihany ny sakanantsika hiditra. Alleluia. Fa ny fitiavana koa dia tsy afaka miditra ao anatin'ny fotsika. Te hanasitrana androany Andriamanitra, fa tsy te hanao hoe olona mangatsiaka izany. Te hahatonga anao hoe ho matanjaka izy, kanefa ny mbola mahay mity. Alleluia. Jerentsika miohatra andavanandro. Aleo sara ny-tsaina mihitsy hoe misy vera tena hoe tsara tarehy tena tianao iny, ka ny injera dia vaky. Raha olona ray tsy mahalala ny lanjany no mahita azy,
dia mety hanary azy fotsiny fa raha eo am-pelantanan'ny mpanao asa tanana mahay le vera vaky dia mbola afaka manamboatra azy izy. Ny toerana vaky dia tsy midika hoe tsy misy vidiny intsony ilay zavatra. Ohatran'izay koa ny fonao, mety ho vaky fo ianao, mety voadona mafy ny fonao, fa rehefa apetraka ao am-pelantanan'Andriamanitra dia tsy miteny izy hoe tsy misy ilana azy intsony ianao, fa hoy izy Andriamanitra hoe omeo ho any fonao anaka, dia izao ny anasitrana anazy. Amen. Anio dia manaova ianao zavatra anankiefatra. Toroky lalina ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voalohany, lazao amin'Andriamanitra marina izay nandratra anao, aza fenina. Tsy mila teneninao amin'ny olona izany fa amin'Andriamanitra. Lazao azy marina izay nandratra anao. Faharoa, raha olona nandratra anao dia lazao ny anaran'ilay olona ao anatin'ny vavaka ary manapa ianao hevitra hamelana azy na mbola misy ny fitaintainana azy. Mety anontany ianao hoe ahoana ny fomba hanaovana an'izany, fa dia avela ho any fotsiny ilay olona, mamela hevitra, mamela heloka azy. Alleloia. Fahatelo, lavo ny lainga na ateraky ny ratra. Raha nilaza taminao ny ratra hoe tsy misy vidina ianao dia valio amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ay Andriamanitra sarobidinao amin'ny masony aho. Amen. Fahaefatra farany, angatao ny fanahy masina, anasitrana ny toerana ao am-ponao izay tsy hainao sitranina amin'ny herinao. Amen. Fanahy masina ny manana ny hery rehetrarehetra, afaka manasitrana ny fonao, afaka mamelona vaovao indray ny fanantenanao. Alleloia. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra izany, ary matoa izany miseho eo amin'ny fiainanao dia tian'Andriamanitra entina ny amin'ny lalana tsara kokoa ianao. Alleloia. Indraindray tsika mieritreritra hoe teo ilay toerana tena tsara dia maratra ny fontsika diso fanantenantsika, fa tsia Andriamanitra dia manao zavatra tsara lavitra noho ny eritreretinao. Amen. Afaka ambaranao ampinoana mihitsy hoe tsy ny ratrako no hamaritra ny fiainako. Amen. Ao anatin'ny fanekena amin'Andriamanitra na nandao ahy aza ny olona tsy nandao ahy Andriamanitra, ary misafidy ny hamela, misafidy ny hanafaka ny foko amin'ny lolom-po aho. Amen. Jesosy manasitrana ny foko torotoro, tsy ho gadra ny lasa intsony aho, andeha amin'ny fahefana, amin'ny fitiavana ary amin'ny fiadanana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Amen. Ataovy izany fanambarana ara-pinoana izany. Ao aminao nge le hery, ao aminao nge ny fahefana. Mila fantarinao izany. Ianao ny zanak'Andriamanitra, mila fantarinao izany. Amen. Tsy ny herin'ny miaizana no mbola mpitoetra ny ratra-po ao anatinao, fa manana ray ianao any an-danitra, feno hery, ary ianao koa zanany, feno hery ianao. Alleloia. Ataontsika hivavaka. Dado, fantatrao ny fonay, fantatrao ireo teny mbola tadidiko, fantatrao ireo olona nandratra anay, fantatrao ireo alina ny tomaninay nefa tsy nisy nahita. Anio dia tsy te hitondra rerany izany rehetra, izany ratra izany intsony izahay Tompo. Apetrao eo an-tananao ny foko. Tompo, midira amin'ireo toerana mbola marary, sitrano izay vaky Tompo, avereny izay very, ary esory ato anatinay ny fahatezerana, esory ny lolom-po ary ny faniriana malifaty. Anio dia misafidy ny hamela ireo nandratra anay izahay, satria tsy marina ny nataony, satria tsy te ho gadra ny zavatra nataony intsony aho. Mamela azy tanteraka ary apetraka eo tananao ny fitsarana. Ampatsiovanay fa ao anatin'ny fanekenao izahay. Na niova aza ny olona, ianao tsy miova. Na nisy nandao aza izahay, ianao tsy mandao anay. Na nisy nandaza izay, Tompo, na nisy nandaza izahay, ianao tena mbola tia anay,
ary mbola miantso anay hoe ay ianao, anao zahay tompo a. Fanay masonao omeo fo vaovao ny tsirairay avy aminay, fo afaka amin'ity indray, fo afaka matoky anao indray, fo tsy feheziny lasa, ary ampiasao tompo ny ratra nositranonao ato amiko mba hahafahako mampahery olona hafa maratra ihany koa, amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy malala. Amen, amen. Tiako anao tena hitondra nyity teny ity amin'ny androany a, hoe mety handratra any ny olona fa tsy havelako andrava ny fanekeko amin'Andriamanitra izany. Mahasitrana ny fotorotoro ny raiko any an-danitra. Amen. Eto izany teny izany androany. Averiko mety handratra any ny olona fa tsy havelako handrava ny fanekeko amin'Andriamanitra izany. Mahasitrana ny fotorotoro ny tompo. Amen. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao mino fa nahakasika anao izay teny izay a, zarao amin'ny namanao, ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iananao, dia toetra ao trano Jehova andro lava ianao. Ampiadanana no anolorako anao izay anasary izay, ary ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesoriany.